d'honnêteté fandaharana hifanentanana ankatoavana ny sitrapon'andriamanitra hivavaka ho an'ny firenena sy hiadiana amin'ny kolokolo sy ny tsy fahamarinana. raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako ho avy anety tenaka hivavaka sy tady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary ahasitrana ny tany. soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena. oabolana fa 4 andininy fa 4 tsy adidiko izao samirery fa adidiko izaho sy anao. Fahabearantsika indray ry havana amin'ny namany Jesosy Kristy tompo no ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny indrafony anomezany antsika ity fotoana ilaonantsika eto amin'izao serasera mpifandraisana izao ifampizarantsika ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ho antsika moa dia ny Matio 7:20 ka ny 4:20 hatramin'ny 7:20. Matio 7:20 ny 4:20 ka hatramin'ny 7:20. Kanefa mialoha ny amakiantsika sy anambarana antsika izany tenin'Andriamanitra izany dia ivavaka isika. Ry Andriamanitra ray sy zanaka fanahy masino, midera sy mankalaza ny anaranao masina izahay fa tsara ianao. Misaotra anao izahay ny amin'izao fotoana ahafahanay mifampizara ny teninao izao. Dia mangataka aminao izahay ifanainao masina ny irahanao hiasa ao anatinay mba ho azonay izay ambara ny tenanao. Dia via Jesosy tompo mitenena faminenanao zahay. Amen. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny tonga tao Kapernao izy dia nakeo amin'ny Petera ny mpandray ny antsasaky ny sekely ka nanao hoe, moa ny mpampianatra anareo tsy mba mandoa ny antsasaky ny sekely va? Dia hoy Petera, mandoa ihany izy. Ary raha voatafiditra tao an-trano Petera dia nosakanan'i Jesosy teny izy ka natao hoe, ahoana ny hevitrao ry Simona? Avy amin'iza moa no andraisan'ny mpanjaka ety an-tany faditseranana sy vola hetra? Avy amin'ny zanany va sa avy amin'ny olon-kafa? Ary hoy Petera taminy avy amin'ny olon-kafa, dia hoy kosa Jesosy, dia afaka ary ny zanaka. Nefa andao isika manafotoana azy dia makanesa ao amin'ny ranomasina ianao ka manjonoa, ary raiso izay hazandrano azo voalohany. Ka rehefa sokafanao ny vavana dia hita vola sekely eo ianao, dia raiso izany ka omeo azy ho avy amiko sy ianao. Ray masina ho manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala izay manaraka ity fotoana ity ho amin'ny rehetrany ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy tompo ary ny firaisana sy ny fiangonana amin'ny fanahy masina tramin'izao mandrakizay. Amen. Ny nampandoavany Jesosy an'i Petera ny didrakina na ny antsasaky ny sekely izao anjara homena antsika izao. Ahoana moa no ny fidy ity texte ity ny tenako ny tsy hafa izay
kelirena indrindra fa ny hamataratsika ny sitrapon'Andriamanitra manoloana koa ny zava-misy izay mety ainatsika eto amin'izao tontolo izao, ary mety everantsika koa aza hoe toa tsy andrano ny zavatra izay mihantra amintsika. Tonga tao Kapernao Jesosy sy ny mpianany amin'ity fotoana ity. Azotsika jerena izany amin'ny Marka 4:7-8. Tanàna lehibe Kapernao, mety oeritreretina tahaka ny renivohitry Madagasikara, tanàna koa zany, tanàna ny vola sy ny harena, tanàna ny hetra koa sy ny fanangonana izany, fa tanàna nisy an'i Jesosy, nisy an'i Matio sy ny toeram-piasany ary tanànan'i Jesosy koa, ka fantatra ny Matio loatra zany. Nanaitra ny Matio ny zavatra hitany dia ny endrika izay ijeren'i Jesosy ny hetra. Ity hetra ity dia tsy hetra faloha amin'ny fanjakana fa hetra faloha amin'ny tempoly. Izany hoe raha i Matio moa ny fantatsika dia mpitaky hetra izy, mpamory hetra izy, fa tsy ilay hetra takiany Matio zany ity, fa hetra hafa, hetra ao amin'ny tempoly. Ity hetra ity koa dia tsy ilay hetra fiveloman'ny mpisorona sy ny levita, fa ilay lazaina hoe vidin-doha, zany hoe famelomana ny aina sy famelomana ny fomba fivavahana tao amin'ny tempoly. Eo jerentsika kely ny Exodus 4:30 izay milaza izany. Ny Exodus 4:30 amin'ny anaran'i Jesosy ny 9:1 ka hatramin'ny 9:10. Ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, raha maka ny isan'ny zanak'Israely araka ny fandaminana azy ianao, dia samy handoa avitry ny ainy avy ho an'i Jehova ny isan'olona, raha lamina izy, mba tsy hisy arety mandringana hanjo azy raha lamina izy. Izao no alohan'izay rehetra voalamina, dia atsasaky ny sekely avy araka ny sekely masina, gera 20 ny sekely iray, eny atsasaky ny sekely ho fanatitra ho an'i Jehova. Izay rehetra voalamina hatramy 20 taona no miakatra no handoa ny fanatitra ho an'i Jehova. Ny manan-karena tsy handoa mihoatra noho ny atsasaky ny sekely, ary ny malahelo tsy handoa latsaka raha mandoa ny fanatitra ho an'i Jehova izy, hanavitra ny aina reo. Ary handray ny vola avitra amin'ny zanak'Israely ianao, ka hataonao amin'ny fanompohana ao amin'ny tranon'ilay fihaonana, ary ho fahatsiarovana ho an'ny zanak'Israely eo anatrehan'i Jehova izany ho avitry ny aina reo. Io mambarany Exodus amin'ity hetra zay lazaina tantarainy Matio eto ity. Mety ho indray mandeha ihany no nandidian'i Jehova ity hetra ity teo amin'ny zanak'Israely, fa niova miandalana izany ka taty aoriana dia lasa fanao ny olona isa-taona ny fandoavana izany. Fa saingy tsy terena kosa nefa ny olona ny amin'ny anaovany azy na tsy malalaka ny olona, raha tia hanao izany izy na tsy hanao izany izy. Io no nahatonga ny fanontaniana nanontaniana ny Petera eto hoe moa ny mpampianatra anareo mba mandoa ny atsasaky ny sekely va? Zany tsy
teveny fa tserovatenany olona afa ny hitondra ny tenany eo anatrehan'Andriamanitra na tsia zany ny fiaverany tam'izay tsy nera tamin'i Jesosy Petera fa nilaza izay hita ny fafanaon'i Jesosy ary tsy misalasala izy fa tomaly avy hatrany ny mandoa ihany izy io ny fahitan'ny Peteran' Jesosy mandoa izany koa na dia Jesosy azy dia nandoa izany vidinaina izany na vidindoa izany ampitahain'ny Jesosy amin'ny raharahany tany ity satria izany no fijery mahazatra ny olona na dia tsy izany aza no zavatreto tsy raharahany tany fa raharaha fifampiraharan'Andriamanitra sy ny olona izay fiverana tamin'ny andro Mosesy fa Jesosy kosa nefa dia mijery izany ho raharahany tany satria izay no fijery ny olona zany mandoa ka hoy Jesosy hoe mandoa etra ve ny zanaky ny mpanjaka ary raha mandoa izany izy dia amin'iza no andoavany izany io no dikany tenin'i Jesosy eo dia toy izany koa ny fantseranana dia tsy alohan'ny tompotany zany fa alohan'ny vahiny fa ny tompotany mahazo miveriverina eo amin'ny seranana misy azy satria toerana zany fa ny vahiny kosa tsy maintsy mandoa ny fantseranana koa satria tsy vahiny Jesosy fa tompony fanjakan'ny lanitra zany hoe tompony lanitra tompony fiainana mandrakizay tompony fahavelomana any an-danitra noho izany tsy mandoa ny hetra ny lanitra izy dia tahaka izany koa tompony tempoly izy ka tsy mandoa ny hetra ny tempoly satria izy dia zanak'Andriamanitra ka ilay trano ilay tempoly dia tranon'Andriamanitra ka noho izany dia tsy mandoa izy kanefa hoy Jesosy ito mba tsy ho tafotoana ny olona satria tsy azo ny olona ny hevitry ity hetra ity dia hoy Jesosy mandehana ianao ripetera ka dia mandehana manjoloa dia rehefa manjony ianao dia isy azan-drano azonao ao dia misy misy vola sekely ao amin'ny azan-drano dia aloavy zany ho avy amiko sy aminao io no zavatra mitranga eto amin'ny akapobeny raha resantsika matorevy no mitantara ity tantara ity mpamono hetra ho an'ny fanjakana romana izy ary noho izany tsy vaovao aminy ity hetra faloha ny amin'ny hetra ary na ity hetra faloha amin'ny tempoly ity koa azy dia fantatry matio tsara zany satria jiosy izy hainy tsara zany ary efa mety mba efa nandoa koa izy na dia tsy mbola azo aza ny hetra zany hetra tempoly zany fa nandoa koa matio toa tsy hitany matio raha raisakapeny zany dia toa tsy hitany matio niako nyty hetra faloha amin'ny tempoly ty teo amin'ny fiainany tsy hitany na nandoa izy na tsy nandoa izy tsy maty izy raha atao hoe vidinaina ilay hetra velona ihany izy na nandoa izy na tsy nandoa to nahazo tombony ihany izy teo amin'ny mpanjakana romana nahazo vola ihany izy nanangona ny hetra ny romana ka tsy misy akony to tsy tsampany zany akony zany fa raha miresaka ny hetra zay mitakina nitakiny na sainy romana nitakiny amin'ny asa izy dia izao to mihita tombony tokoa izy ary tsampany tamin'ny fitakeketra natao fa misy akony tamin'ny fiaina ny fitakeketra tamin'ny romana io na dia niteraka fandodiakoditra ho azy teo amin'ny mpiaramonina taminy teo amin'ny fiarahamonina jiosy
izay misy azy zany. Hay maty tsara izay lazany kisodrosonovaka itsika teo, fantaka sy maty tsara zany, fa saingy tahitr'izy raha nahita fa nahitan' Jesosy fa handoa koa Jesosy, nefa raha ny fahitany matio an' Jesosy satria mety efa nanarakaraka ny matio sy nijerijery zavatra ataony ihany izy, dia Jesosy dia misy tampahany matio azy, dia toa manohatra ireo fomba maro zay ataony Jiosy ka hitany fa tsy mahavokatra ho azy, ka dia toa nanohitra izany Jesosy ny fijery matio azy. Ino ny zavatra hitany matio eto nefa? Io zavatra hitany matio io no lazaitsika eto izao ka hovoasana amin'ity texte anjarantsika ity, ka nahatonga ny matio rery, nahatonga ny matio manokana hanoratra manokana ity texte ity izay tsy tantarain'ireo evanjelistra namana. Zao ny zava-misy efa 10 taona mahery zao Jesosy no nandoa ity rehetra ity, satria 30 taona Jesosy zao, hoe 90 taona miakatra araka ny vatintsika teo no mandoa ity rehetra ity, efa 10 taona zany Jesosy nandoa zany. Ary raha ny nanomboany Jesosy ny asana ka nanomboany ny mahamisy azy ny arahany tamin'ny Petera dia 2 taona izao, na ny arahany tamin'ny Petera sy ny Matio zany, satria efa mpianaky Jesosy Matio manoatra ity filazantsara ity, dia raha ny arahany zao dia efa 2 taona izay, ary tao anatin'izay 2 taona izay dia tena nandoa izany rehetra izany Jesosy. Fa saingy zao moa ve fanotanena taon'ny Petera, taon'ny Matio azafady, ny tompony aina ve mety hividy ny aina, ary moa ilay miteny hoe ina nomeny olona ho takalony aina mba mandoa izany amin'ny tempolo ve izy? Angamba tsy dia mbola nandinika tsara ity etra tempolo ity loatra Matio hatramin'izay. Ny vola no lehibe taminy fa tsy izay hevitra nampanaoviny Jehovah ity etra ity, ny vola no lehibe tamin'ny Matio. Kanefa izao taitra kely izy tamin'ity andro ity, tamin'ity fanontaniana izay napetraka tamin'ny mpianaky Jesosy hoe noho ny mpampianatra nareo mba mandoa hetra va mpanota ny olona rehetra, ko tsy maintsy mandoa ny vidiny vidin'izany fahotana izany. Ny tena ny fahotana ve ny vidiny? Tsia, fa mitambo ny fahotana, izany hoe fahafatesa ny tambonota, ka mendrika ho faty ny mpanota rehetra, ary tsy maintsy ho faty, ka tsy maintsy mandoa izany izy. Ny vola aloha eto dia endriky ny fibebahana ataon'ny lohampianakaviana tsirairay avy, zay ny vola aloha eto, endriky ny fibebahana, ka amin'ny ahatserovana fangirifiriana ny amin'izany fahotana izany, ka mandoa ny vidin'izany, karazana tahaka ny sazy zany, tahaka ny sazy. Kanefa tsy mahasazy azy, mahafazy amin'ny sazy, dia izy dia lazaina hoe vidindoha, zany hoe na mbola tsy averinao nanota azy ianao dia mandoa izany sahady mba ho avitry ny ainao, hanavotany ny ainao, tsy ho tratry ny fahafatesana, tsy hoe ny fahotana efa lasa ihany no atrehana ny hetra e, fa nanimbo avokoa azy. Heverina fa efa manana ny akohonany avy
sy manana ny fahaleovantena ny olona na ny lehilahy mihoatra 20 taona ka dia zany no anaovany izany tsy ho an'ny tenany ihany fa ho any ankonany koa ho an'ny fianakaviany ho an'ny zanany manaovany izany ity rehetra ity dia hafa mirakitra fanao tao amin'ny tempoly na tao amin'ny sinagoga araka izay lazainy marika 12 misy rakitra mantsy aho fanao tamin'izany dia retsika kely zany ny marika 12 dia nadiny faha 170 ka hatramin'ny faha 770 zao no zavatra izao no voasoratra ao marika 12 dia ny andiny faha 170 ary raha nipetraka tandrify fandatsahan-drakitra Jesosy dia nijery ny fandatsaky ny vahoaka vola rakitra tao izy ary maro ny mpanankarena nandatsaka be tao fa nisy mpitondra tena malahelo anankiray kosa tonga teo ka nandatsaka farantsakely roa akevitry ny varo avety avy io a ny rakitra fanampany sinagoga ny tao ny tempoly fa ity kosa tietra ity kosa dia heloka eo anatrehan'Andriamanitra fandoavana ny heloka eo anatrehan'Andriamanitra ka tsy misy ngeza sy lehibe tsy misy fananakarena sy fantrana fa mitovy vidy ary izay no namerana azy ho atsasaky ny sekely avy fa tsy misy ambony na ambany koa dia mitovy mivavaka asandatra eo anatrehan'Andriamanitra ho fifonana amin'izany solom-bavaka ilay atsasaky ny sekely zany tovy na eo azy izany dia tsy tenen'Andriamanitra ny olona hanao izany ary io no nahatonga ny fanontaniana araka izay efa voalaza tary hoe moa ny mpampianatra anareo mba mandoa ny atsasaky ny sekely va ilay zana ny tombam-bidim-pahotana koa ny sekely eto ohatra sekely volafotsy 30 no nivarotany Jodasy amin'i Jesosy maneho ny alalan'ny fahotantsika izany sekely iray no lalain'ny Petera tao ambavan'ilay trondro fa 30 kosa no tao amin'ireo ho everina ho mpitandrina ny tempoly ho vidin'ny fanavotany antsika ka ho Petera mandoa ihany izy na Petera na ny manontany dia samy mahalala ny fahefan'i Jesosy sy ny mahazanak'Andriamanitra azy koa ny salasala ny am'valinteny Petera satria hitany fa nandoa Jesosy kanefa tompony aina izy nositranony marary nodiovy ny boka navoakany ny demonia ary tsy navelany hiteny azy natsangany ny maty koa nahoana tokoa moa no mandoa ity rehetra vidinaina ity izy ilay nilaza hoe izaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be lehibe sy milaza koa hoe izay manana ny zanaka no manana fiainana koa nahoana hoe hoy ny fanontaniana mety tao an-tsain'ny Petera ka nahatonga ony hoe mandoa ihany izy nahoana izy no mandoa nahoana nanatanteraka izao Jesosy hoy Jesosy tsy tonga aho handrava ny lalàna fa hanatanteraka fa inona tokoa moa no tian'Andriamanitra ampahafantarina ny olona amin'ity atsasaky ny sekely ity inona ny tian'Andriamanitra mpahafantarina izany ary mpahafantarina amin'izany maneho indrindra
ny amin'ny avitra taon' Jesosy ho antsika izany, tsy hoe mandoa ihany amin'ny vola Jesosy, fa izy mihitsy no nanolotra ny tenany ho avitra hisolo antsika. Mitovy ny tombam-bidim-pahotantsika eo anatrehan'Andriamanitra, fa tsy misy kely sy lehibe, ary ny fahafatesan'i Jesosy eo amin'ny azo fijaliana sy ny fitsanganany indray no manefa izany. Tsy maintsy mitodika amin'izany ny mpanota rehetra voavela heloka. Tsy misy asa maro mety ataontsika hamendrika antsika eo amin'Andriamanitra, fa raha mijery ny azo fijaliana isika dia miaiky ny fahotantsika dia ho velo, ka miaiky ny fahotantsika dia ho velo. Ino ny atsasaka ny sekely. Ary tenenin' Jesosy amin'ny Petera hoe alo avy ho avy amiko sy avy aminao. Fiombonam-piainana, fiombonam-piainana iarahan'ny mpanota amin'ilay marina no mahavitra azy amin'ny vidim-pahotany, fa tsy mahafaka izany amitenana izy. Fiombonanay, ary io no isehoany Jesosy amin'Andriamanitra tokoa sy olombelona tokoa azy, iombonany amintsika koa, ka anadiovany atsika amin'ny fahotantsika. Hoy miteny eto hoe aloa, hoy Jesosy eto hoe alo avy ho avy amiko sy ianao. Manana anjara hiaraka amin'ny Jesosy Petera. Misy hevitra roa izay azo lazaina ihany koa nefa amin'izao tenin' Jesosy hoe alo avy ho avy amiko sy ianao. Ao ny hevitra ara-nofo, ary ao ny hevitra ara-panahy. Ny ara-nofo dia izao: izay mitady ho an'ny tompo dia azo ho an'ny tenany koa. Izany hoe nanaiky haka ny hazan-drano Petera, raha ny rano Jesosy izy mandehana ka manjonoa, ary izay hazan-drano azonao voalohany sokafo ny vavany, fa hita sekely ao ianao. Ary mahagaga tokoa fa nisy vola tao ambavan'ilay hazan-drano. Tsy vidin'ilay hazan-drano izay moratovin'ny Petera no handoavany ny hentra, fa ilay hazan-drano mihitsy no amoaka vola avy ao ambavany handoavana ny hetra ny Petera, ny vidinaina sy ny hetra ny Jesosy. Milaza inona amintsika ho izany? Mitovy eo anatrehan'Andriamanitra isika amin'ny fahotantsika, amin'ny tsy fampaterantsika, fa manana didy koa isika amin'ny vidinaina, ka andran'Andriamanitra eo amin'ny sehatra asa misy antsika tsirairay avy. Tena asan'ny Petera ny mpanaraka talohan'ny miantsoan'i Jesosy azy, dia tahaka izany iran'i Jesosy amin'ny sehatra asa misy antsika avy isika. Kanefa ao anatin'izany dia misy izay andrasana amintsika, ka izay manaiky izay iraka mpanaoviny tompo azy amin'ny raha ao amin'ny tempoly eo amin'ny asany, fa tsy manao raina azy izany dia izao tsy mikaramany no
hanombiana ny tompo amin'izay andrany tompo azy na ny vidiny trondro zany fa ny trondro mihitsy no hamoaka izany ho azy sy ho hanomezany voninahitra ny tompo. Zava-mahagaga izany zavatra izany fa ho an'izay manaiky hampiasan'ny tompo dia hamoaka zavatra lehibe ho vidinaina eo amin'ny izay azo. Amin'ny ara-panahy indray eto dia asehony Jesosy amin'ny Petera ny tsy maintsy iarahany mitondra hazo fijaliana aminy amin'ny famonjena izao tontolo izao. Ary hafatra nataon'i Jesosy tamin'ny Petera izany amin'ny Jaona 1:20 ka hoy izy hoe raha mbola tanora ianao dia nandeha tamin'izay sitraky ny fonao, fa rehefa antitra kosa ianao dia olo-kafanao mikina anao ka hitondra anao amin'izay tsy tianao. Ny vidinaintsika nolazaina eto io koa no anoranany Petera aloavy ho avy amiko sy aminao. Tsaroana eto izay lazain'i Jesosy ny amin'izany ka hitariany Jesosy antsika tsirairay avy hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ka ny hevitra ara-panahy ny amin'izany dia ny fiombonan'i Jesosy aina amintsika ho famonjena izao tontolo izao izay tsy maintsy hiaretana ka ilazany hoe izay mino ahy ny asa ataoko no ataoko koa ary hanao asa lehibe no izany azy izy. Ry havana, mitaonanao sy maneraka anao koa no tompo mba ho mpiombotra raha aminy ianao. Ataovy izany dia ho velona ianao. Voninahitra leo an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrak'izay. Hoy ny soratra masina, ny fahamarinana manandratra ny firenena. Ohabolana fa 14, andininy fa 14:30. Tsy adidiko izao samy rery fa adidiko izaho sy anao. Asa vadi-drano miady amin'ny kolikoly ndao hifarimbona ato amin'ny tohivaka ny fahamarinana chaîne d'honnêteté. Ny fanekenao ijoro eny amin'ny sehatra misy anao dia efa dingana lehibe. Alahoery ary midira ho mpikambana ary etanyko ny hafa. Tsy dio ny page Facebook chaîne d'honnêteté sy ny tranokala www.chaînedhonnêteté.mg. Renareo teo ny fandaharana chaîne d'honnêteté.